Manangana KRISTIANA matanjaka. Manangana KRISTIANA matanjaka. Fandarana aranao eto amin'ny fahitalavitry ny Amite TV rehefa fotoana toy izao. Andraisanao tenin'Andriamanitra ho mampampianarana lehibe. Amolavolanao atanjaka tsy angozozo mandra-piavon'i Jesosy eny amin'ny raon'ny lanitra. Fa izay soratra rehetra nomeny mitsindry mandrin'Andriamanitra dia mahasoso ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana. Manangana KRISTIANA matanjaka. Atolotra sy tosainy Madame Larissa Randria ary malala. Manangana KRISTIANA matanjaka. Dia amin'ny fofeny fifaliana sy ampanajana tanteraka tompoko lasy tompoko vavy no iarako aminao indray ao anatin'ity fotoana lehibe mahafinaritra ity andraisantsika toroteny fohy fampahirezana avy amin'ny soratra masina na ny tenin'Andriamanitra izany. Tavitra soamantsaritsika ato anatin'ny hoe fandaharana manangana KRISTIANA matanjaka. Madame Larissa Randria ary malala indray no tafaradalana aminao anio. Mialohan'ny tena idirantsika ao anatin'ny votoatin'ny fandarana dia asaiko ampanajana ianao iaraka ivavaka amiko anondrika ny lohanao ao anatin'ny minitra vitsymonja ametraka ny fiarahana eo ampelantanan'ny tompo ivavakantsika tompoko. Tompo masina tsara indrindra ny an-danitro fotoana lehibe sy goavana ny fotoana fahanay mandray ny teninao zay inoko amin'ity androany ity fa ny tsirairay avy anogila tsofina na amin'ny endrika ohatrany ahoana na amin'ny fomba ahoana no ahafahany mandresy mandray izany teninao izany dia inoko fa hanana anjara teny avy aminao izy ireo mikasiny fonony tsirairay avy ianao ta io ny vava ny mpanomponao ary mametrany teny eo andelako ahafahan'izy ireo Andriamanitra raiko mandray hery fampaherezana amin'ny alalan'izany teny izay fampisarana eto izany. Aoka ny fananao masina ialoha lalana tompo ary azavela iteny amin'ny fahalalana sy ny fahaizana maha-olombelona ny mpanomponao fa aoka hiasa eo ambanin'ny ositra ny fananao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary tompoko hiditsika ao anatin'ny fifampizarana izay tenin'Andriamanitra izay fa tiako ihany ny manamarika dia ny tiam-piandohana hoe efa manomboka isika ao anatin'ny tony karazana fitoam-bavaka na dia mbola somary vitsivitsy ary isorana an'Andriamanitra aloha ny fahafahantsika manatanteraka an'izany dia efa manasanao sady satria ny vavaka sy ny fifadian-kanina dia ataontsika foana tadio ry havana malala fa ny devoly dia miasa 24 heures sur 24 heures 7 sur 7 zany hoe ao anatin'ny ray andro tontolo dia tsy mba manana réponse atana mitady ny fomba rehetra ny devoly tsy mba makaina ny devoly fa mitady ny fomba rehetra ary miasa isanandro mba hanao ny fomba rehetra andavona ny zanak'Andriamanitra anankiray ary izany indrindra no ilantsika tsy tokony hiato ihany koa eny fa na dia tsy dia manana fotoana hoe ivalaparana be ary tsika ahafahantsika tena hoe mivondrona mitady an'Andriamanitra manao hoe tsika lehibe sy goavana dia zava-dehibe kosa ny etaitapon'ny kristianina amin'izao vanim-potoana izao fa maro amin'izy ireo no efa tonga saina tafatodika amin'Andriamanitra na dia nijentilisa raha dia mahalala manao hoe mila an'Andriamanitra ny fiainana ary zanak'Andriamanitra dia manamafy olona eo anaty an'Andriamanitra izay fiarahana mandeha amin'Andriamanitra any satria tao anatin'izay 10 volana mahery efa hiditra enim-bolana zay izay nidirantsika tao anatin'ity confinement ity izay tsy mbola nisy toy izany teto Madagasikara hatramin'izay na Madagasikara dia be da be ny zanak'Andriamanitra mahatsapa hoe navahan'Andriamanitra nandritra zany fotoatsarotra tao hoe novakivakininy tsy teto Madagasikara ihany moa fa maneran-tany mihitsy novakivakin ty zao tontolo zao ty tao anatin'izay fotoatsarotra izay dia maro tamin'ireo zanak'Andriamanitra ireo no natsapa fa tsy namela azo irery Andriamanitra nomba azy Andriamanitra naneho ny voninahiny teo amin'ny fiainany Andriamanitra ary misy amin'izy ireny aza tena hoe misy zavatra nirina na misy zavatra nokatsana na misy zavatra notadiavina nandritra ny fotoana ela be mbola tsisy confinement tsy azo fa nagaga tao anatin'ity confinement ity dia zanak'Andriamanitra maro no mijoro vavolombelona na vitanitsy na atsangana nitsy na ayanito sisy zava-dehibe sy goavana daholo zany rehetrarehetra zany ary izany indrindra no mahatonga ny akamaroana zanak'Andriamanitra indrindra amin'izao fotoana izao antsika moa efa maraparana za mintsika etsika mambavaka mba tena hoe ho foana tanteraka ny valana rety
aretina na ito ataontsika hoe pandémie zay mameno mandrakotra an'ity zao tontolo zao ty io afatsika tena hoe velatra tsara amin'ny fanomponan'Andriamanitra malalaka tsara amin'ny fanomponan'Andriamanitra fa na inona aloha de zava-dehibe tony fitaombavaka zay anasana ianao tony isaky ny alarobia mazava ho azy ny fitaombavaka iranao amin'ny tenako zany ao anatin'le hoe vavaka ombana fivadian-kanina ny tanjona ao anatin'izany ry havana malala de tsy inona fa ny anangananao kristianina matanjaka ka na de ao anatin'ny ady azy ianao na de ao anatin'ny fotoatsarotra azy ianao de io fa mbola hita mijory ihany na ao anatin'ny zavatra atao hoe manahirana ary zao tontolo zao de io fa mbola hita miavaka eny ihany izay no antony zany hoe kristianina matanjaka zany tsy matahotra miatrika ady zany tsy mitsokado izy ny fitentsika malagasy ary tsy milavolefona manoloana ny ady tsy milavolefona tsy mbola miady hoe iny fa mbola tsy manomboka akory ny combat de efa mitoraka salio ianao hoe tena miala tsiny fa tsy vitako io amin'ity androany ny tenin'Andriamanitra de anamafiorina izay efa mahazanak'Andriamanitra anao zay atonga anao tsy hisaraka atonga anao tsy hitady hevitra hafa atonga anao tsy hitady hery hafa atonga anao tsy antoraka any amin'ny zavatra hafa fa mbola hifikitra mafy amin'Andriamanitra izay ny antony tenin'Andriamanitra ifampizarantsika eto ary zay ny antony vavaka ombana fivadikana irahanao amin'ny tenako mazava ho azy araka rehefa teniko teo hoe isaky ny alarobia tsika de tafaraka ao anatin'izay fotoana izay ny etsy amin'ny grande salle trois frères andrevana ambojanahary moa de misy ihany ny hevitra maromaro afahantsika mizarazara manantanteraka izay fitaombavaka izay manomboka amin'ny valora sasany maraina izay fotoana izay eo ihany koa ny ery amin'ny bypass izay efa verimberina amintsika eto matetika zany misy ny laharatarbilo zay efa misoratra eo amin'ny écran raha ohatra ka manahirakirananao le toerana hoe mba te hamonjy an'izay toerana zay ianao de afaka miantso an'io téléphone io zany ianao de atorinay mazava tsara anao le toerana fa atoriko indray bava ihany le izy ho atsika ty amin'ny faritra iny zany de misy ny bus 192 izay mandeha makany Ambohimanambola ny 192 makany Ambohimanambola raha tsy diso ohatra misy makany Lasora koa izy reny fa le makany Ambohimanambola zany no raisinao raha tonga Andohamanitry eo ianao de na ny bus i zay mianga eo Ambojatove eo zay bus zay tsy fantatra moa aiza saiza ny lalan'le bus fa reny no tonga eo amin'le toerana rehefa tonga amin'ny lalana iny ianao mihazo ny lalana ohatra ny Ambohimanambola iny miala eo Andohamanitry eo de eo fotsiny ianao no miteny amin'ny receveur hoe miala eo amin'ny association Mahasoa misy an'izay association Mahasoa zay eo zay no alalany be sy ny maro azy fa am'izao vanim-potoana zao izy efa tsy zay tsony fa fotoana izay antanterantsika fitaombavaka de aotsika ny mantanteraka an'izay rehetrarehetra zay mafisika an'izay eny amin'ny fiafaran'ny fotoana fa andeha aloha tsika hijery tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity androany de teny aminao ny mahazava-dehibe ny fandraisana zanak'Andriamanitra teny anankiray ny tenin'Andriamanitra de i Paul apôstôly de milaza ny amin'ny Korintiana voalohany toko faharoa andiny fahaefatra any manao hoe fa ny teniko sy ny toroteniko izy de tsy tamin'ny fahendrena mataona tsy tamin'ny fahendrena mataona fa tamin'ny fanehoana ny fanahy ny teniko sy ny toroteniko de tsy tamin'ny fahendrena mataona fa tamin'ny fanehoana ny fanahy i Paul apôstôly zany de nahatsapa mihitsy fa izy miteny izy mitory ny tenin'Andriamanitra io de tsy le fahaizana ny ratoviny akory satria tsika mahafantatra tsara fa zany Paul apôstôly zany de lehilahy manana maha izy azy zany nanam-pahaizany zany ary izy de nahatsapa fa tsy izay fahaizana mampalalana tao anatin'izay no entiny nitondra ny tenin'Andriamanitra fa tamin'ny fanehoana ny fanahy voalazany tenin'Andriamanitra ary za koa eto mba midrina zay teny Paul apôstôly zay manao hoe raha itory teny aminao eto androany de tsy le fahendrena mahataona tsy le nratovina tary amin'ny fianarana zao na tary amin'ny école tahaka an'izao fa le fanehoan'Andriamanitra amin'ny fanahy ary zany ny antony nangatantsika ny fitarihan'ny fanahy masin'Andriamanitra teny am-piandohana amin'ity androany ity de tiako ho fantatrao ny asarobidiny zany teny zany fa io tenin'Andriamanitra io mantsy ry havana malala raha ny baiboly no jerena rehefa tonga eo amin'ny fiainan'ny olona izay averimberitsika foana isanandro de mitondra akony lehibe eo amin'ny fiainana zanak'Andriamanitra foana ny tenin'Andriamanitra zay afafin'Andriamanitra ary ny tenin'Andriamanitra zay afafin'Andriamanitra de tonga ara-potoana amin'ny fotoana ilana ho azy mihitsy nresaka tamina mpanompon'Andriamanitra anankiray zay de nisy fotoana izy miainy toroteniko de niteny mihitsy izy manao hoe tsy tokony zany mihitsy ne nitorinareo fa zavatra ohatra zao hoe any olona zao anatin'ny krizy tokony ampahafantarana ny olona ao anatin'ny zavatra sarotra zao ny diavin'ny firenena zao ny zavatra tokony no torinao tamin'ny tenin'Andriamanitra io nentinao de zany teny tsotra fotsiny tamy manao hoe ny zavatra tadiavin'ny olona amin'ny fotoana tahaka an'izao de mety mila fampahirezana izy mety mila torohevitra avy amin'ny tenin'Andriamanitra izy fa tsy hitantsony zay lalaka-ivoahana mety sepotra izy mety tsy hitantsony zay atao de zao no tenin'Andriamanitra
izay tokony sahaza satria zay volazan'ny tenin'Andriamanitra hoe anome ny mpanompony sakafo amin'ny fotoanany. Io tenin'Andriamanitra io zany de misy fotoanany avokoa ny itorinany io ary tsy ny mpanompon'Andriamanitra ny maminavina hoe rehefa fotoana tahaka an'izao de ndao zao ny toriteny fa ny tena marin'Andriamanitra mihitsy ny mahalala hoe rehefa fotoana tahaka an'izao de ity ny toriteny omenanao, ity indray no teny ampaherezanao ny zanako. Zay ny mahafinaritra an'io Andriamanitra io, tsy ela zany Andriamanitra. Izany anie mahatonga antsika riavana malala mivavaka foana isaky ny andeha indrindra ianao raha mpanompon'Andriamanitra za mampahery anao manao hoe asa mandeha miady rery na miasa rery na mandeha amin'ny fahaizana mampahalalana tsotro zao fotsiny na ny fahaizana mandaha teny na mandahatra verset fa mandehana mifandraisa amin'Andriamanitra mangala révélation avy any an-danitra mangatanteny avy amin'Andriamanitra zay hitanao fa sahaza ary zany isanandro soranitra de mandray antso antaroby mandray karazana nytony karazana soratsoratra tony alefanareo amin'ny tony telefônina itony karazana réseaux sociaux maro samihafa tsika miresaka de be be ny olona milaza manao hoe tena ohatrany za mihitsy ny tenenina tao anatin'le teny maninona moa ny olona no miteny an'izany de ianao ve de atsapa amin'ny fiainan'ny olona tsirairay avy ny atokantrano ihany ianao ve de alalany hoe ity ny toetra ny ranona sy toetra miafy ny rana tsisy mahafantatra an'izany anie fa ny tena marina matoa ny olona voakasika ka amin'ny teny manao hoe tena ohatrany fiainako mihitsy ny teneninareo tena ohatrany zay menakavy mihitsy ny torinareo tena ohatrany hoe hitanao de nisy tanaraka ohatrany hoe nisy ny tantara tany aminao mihitsy ary firifiry moa ny mpivady miady mihitsy azy miainy toriteny amin'ny fahita lavitra tahaka an'izao izy menakavy ao anatin'ny tokantrano ao de miteny le tena le mpanompon'Andriamanitra mitoriteny eo mitoriteny eo de manome ohatra kely fiainan'olona eo de misy de tena miady mihitsy ay le tsika mihitsy ny tantarainao tany amin'ny pasteur tany ny tsika mihitsy ny tena marina tsisy afatara ny pasteur tsisy idirany le mpanompon'Andriamanitra mitoriteny Andriamanitra mihitsy ny te resaka mivantana aminao raha misy foana anao mba ahitsy ny tenin'Andriamanitra meteza ho ahitsy ny tenin'Andriamanitra satria zany ny antony toriteny ry havana malala zany natonga nany safidy aniny karazana verset kely iny raha mijery ny générique zao fandaharana zao ianao de mahita aminao hoe ny tenin'Andriamanitra de fanitsina zay diso fandreseny dahatra fitezana fahamarinana misy taon'Andriamanitra manitsy ny fahadisoanao anatin'ny tenin'Andriamanitra zay zaraina de meteza ianao ahitsy ny tenin'Andriamanitra meteza ho amboary ny tenin'Andriamanitra raha mampahery anao Andriamanitra ohatranao ray aman-dreny ihany ianao anie raha miteny ny zanakao miteny tsotra ny zanakao ianao mety tsy mbola manaraka izy miteny somary miakatrakatra kely ny feo anao mety mbola tsy manaraka ihany izy ny hafaranao tsy maintsy mandray kakazo ianao de tsy maintsy kapokazy ianao ndraindray mba hatonga azo tonga saina hoe mila manaraka ny tenin'ny dada sy neny kay za ary tsy afa tahaka zany Andriamanitra za te ampahery anao hoe rehefa mbo miteny fotsiny Andriamanitra ahitsy io ny fiainanao ifanaraka amin'ny teny zay lazain'Andriamanitra aza miandry an'Andriamanitra ho tezitra ka handray tsorakazo ikapoka kely anao atonga anao tonga saina marina fa be fitiavana be famondrampo ary na de marary ary ny azony tanin'Andriamanitra velona de misy famondrampo ihany amin'izany tanin'Andriamanitra maharary zany fa za tetenao aza miandry an'Andriamanitra ikapoka aloha zay vao tonga saina ianao fa rehefa mbo miteny Andriamanitra zava-dehibe zany hoe mbola hitenenan'Andriamanitra zany de aza ny tenin'Andriamanitra ny forcenao hifanaraka amin'ny fiainanao fa oka ianao no anitsy ny lalanao hifanaraka amin'izay lazain'Andriamanitra ny fiainanao iray manontolo ary amin'ity androany ity de hoe mba tena tia hitondra aminao mihitsy hoe ohatrin'inona ny heriny zany tenin'Andriamanitra zany tonga eo amin'ny fiainan'ny olona satria io de misy heriny io de mitondra fiainana io de mitondra fanovana io de manova olona io tenin'Andriamanitra io ary be da be ny olona tsy voahova ny fonja tsy voahova ny teny marary tsy voahova tambitamby tsy voahova kapoka fa rehefa ohatra kosa ka mandray tenin'Andriamanitra izy ka mandray an' Jesosy ao anatiny zany hoe mandray an'le teny ao anatin'ny fony ao de mijoro vavolombelona izy ateo aoriana fa hatran'izay nandraisany an' Jesosy teo amin'ny fiainany zay niova ny fiainany niova ny fomba fanaoany niova ny fomba fiteniny niova ny toepony niova ny toetrany zava-dehibe zany ry havana malala ary ny tenin'Andriamanitra io de misy fahefana misy hery ampiarahan'Andriamanitra amin'io zay no natonga amin'ny Paoly apôstôly hoe tsy fahendrena mahataona fotsiny ihany fa misy fanehoana ny fanahy zany hoe misy fahefana ao anatin'ny tenin'Andriamanitra zay entiny ireny mpanompon'Andriamanitra ireny ho voalazan'ny tenin'Andriamanitra manao hoe any amin'ny Jaona 7:12 any de ozy ny baiboly manao hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana manamasina azy amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana raha mitady zavatra marina ianao eto amin'ity zao tontolo zao ty ny tenin'Andriamanitra no tena fahamarinana azo antoka ny zavatra lazain'Andriamanitra no tsy miovaova
Andriamanitra rehefa milaza zavatra anankiray aminao mandra-pahatanterak'iny eo amin'ny fiainanao ary na fomba hoana tanterahany iny eo amin'ny fiainanao dia anjaran'Andriamanitra ny manatanteraka izay no lazainy ary azon'Andriamanitra hatramin'ny farany zavatra efa nambarany taminao ary raha ianao nandray an'izany teny izany ka miazona ihany koa ireo teny fikasan'Andriamanitra rehetra efa nafafy taminao tazominao hatramin'ny farany takinao eo anatrehan'Andriamanitra angatanao tsy tapaka eo anatrehan'Andriamanitra na oela na oangana ho tovin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao zany teny efa nampanan-tenainy zany zany teny efa nalefany zany zany fikasana efa nolazainy ny vavan'Andriamanitra zany fa tsy mivadibadika izy marina loatra ny tenin'Andriamanitra ny teninao no fahamarinana manamasina azy ho mivoalazany tenin'Andriamanitra ao anatin'io tenin'Andriamanitra io ry havana malala dia misy fahefana ery be deaibe ary izany no mahatonga ny devoly tsy mazaka mihitsy hoe misy zanak'Andriamanitra mandre tenin'Andriamanitra izany no mahatonga ny devoly tsy mataty mihitsy manao hoe misy zanak'Andriamanitra mankafy miaino ny toriteny ary zany mahatonga ny devoly mandefa karazan-javatra maro samihafa andrebirebena ny olona anankiray rehefa fotoana fandrenesana ny tenin'Andriamanitra jereo fotsiny eny tsy makalavitsika fa ao amin'ny toeram-pivavahana misy ianao jereo fotsiny rehefa tonga amin'ny fotoana ny toriteny mandelo nira fiderana dia miderany tompo dia mandindihy dia metsiketsika eo man'le fiangonana mandindihy reny ala izy tsara ny tsirairay avy fa rehefa tonga eo amin'ny fotoana ny toriteny manomboka andray manomboka amin'izay manoka amin'izay ny sasany manomboka manoka ao anatin'ny toriteny dia efa manomboka misy matsiaro sakafo manembonembona sakafo eny daholo io karazana fofona sakafon'olona ny ambadimbadika rehetrarehetra io rehefa ao anaty toriteny manomboka mandray telefona amin'izay ny zatovo ary tsy ny zatovo ihany fa na dia ny olon-dehibe koa ary indraindray dia avariana ny devoly amin'ny karazana telefona indraindray rehefa manomboka ny toriteny ohatra ny lasa misy fandrebirebena nataony devoly zany ary na dia reny zazakely reny ara za mampianatra anao ara reny mpianakaviana ianao ampianaro sady anajan'Andriamanitra deny-bola kely ny zanakao ampianaro afantatra tsara izy fa aty amin'ny fiangonana na any amin'ny toeram-pivavahana dia toeram-pivavahana araka izany anarany zany aty amin'ny fiangonana dia fitadiavana an'Andriamanitra fa tsy fitoerana filalaovana akory raha sendra misy fotoana izy matory na misy fotoana izy hoe asondritory tsy mampaninona akory zay hoe zaza foana fa raha ohatra kosa ka hoe hitondranao kilalao mihitsy izy hoe ity mandrebireby ary efa mandeha ny toriteny fa omena kilalao izy na omena telefona misy ray aman-dreny dia mame telefona ny zanany ao anatin'ny fotoana fandrenesana toriteny ry havana malala ry zanak'Andriamanitra ry kristianina ry ray aman-dreny dia zainao anao inona io zanako io baiboly anie dia milaza iny saro amin'ny lalana tokony alehany zaza ozy izy fa rehefa lehibe izy dia tsy afaka amin'izany tsony ka raha izany foana ny tezanao ny zanakao dia ho sahirana ianao rehefa lehibe izy tsy mahazoazo aina izy raha tsy milalao jeu ao anaty fiangonana tsy mahazoazo aina izy raha tsy mikirakira telefona ao anatin'ny toeram-pivavahana ry havana malala ao amin'ny tompo fotoana fanajanan'Andriamanitra ary mitady olona mananja manome voninahitra manandratra azy Andriamanitra ao anatin'ny toeram-pivavahana zay no natonga an' Jesosy tesitra indray andro rehefa tonga tao anatin'ny tempoly zay efa nitoriko taminao teto vao tamin'ny herinandro fa rehefa tonga tao anatin'ny tempoly Jesosy ka nahita olona tsy mivavaka tao fa zavatra hafa ny nataony tezitra Jesosy ary za mampahery anao aza vela anetsika ny fahatezeran'i Jesosy aza vela anetsika ny fahatezeran'i Jesosy ny zanakao aza vela anetsika ny fahatezeran'i Jesosy ireo ankohonanao reo zaro de ny mbola kely izy an'Andriamanitra ao anaty toriteny zaro de ny mbola kely izy ifantoka fa ireny zaza reny ena mety misy fotoana raha ohatrany hoe milalao ny fijerinao azy eo fa ny sofo ny maranitra be miaino ny toriteny ihany reny zaza reny ka ny tiako tenenina aza ianao indray no manome azy hoe tia ny kilalao ataonao aty amin'ny toeram-pivavahana misy aza moa ray aman-dreny dia mavita amin'ny teny mihitsy hoe andao rangaha janona any an-trano mihitsy zazakely fa manelingelina be rehefa any amin'ny toeram-pivavahana tsy ry havana malala tezao ny zanakao tezao ny zanakao anazan'Andriamanitra amin'ny fotoana ny toriteny tezao ny zanakao liana iaino ny feon'Andriamanitra fa manan-kambara amin'ireny zanak'Andriamanitra reny koa Andriamanitra amin'ity androany ity dia ity situna ny sainao sy ny fonao fa Andriamanitra dia manan-kambara isan'andro amin'ny alalan'ireny mpanompo ny maro samihafa araka ny fahasoavana izay apetrak'Andriamanitra ao anatiny manana fomba hitenenana foan'Andriamanitra iresahana ny mombanao sy ny fiainanao ary tsy zaka ny devoly zany rebirebeny ny devoly ny olona adalain'ny devoly ny tsirairay avy sy tomy devoly makany an-trano any ny saina misy dia tonga eo ihany ny vatana fa tsy mahatombo-tsaina hoe nanahoana ary zay le afera tary manahoana ary ny tsena any zay manahoana ary zay le loka any an-trano manahoana ary zay le akizina janona any an-trano iasany loha lasay zary zao raha mise oziny ny sasany tonga eo ihany ny vatany fa na ny saina na ny fony na ny fanano mandehandeha maniditsidina any ambadimbadika any tetikadiny devoly zany programme ny satana zany ary zany mila
defienao zany amty androany ty aty teny aminao fa isanandro sanandro ny devoly de mitady ny fomba rehetra foana mba hatonga ny olona tsy olina iaino intsony am'izao vanim-potoana zao ny tenin'Andriamanitra mahatonga ny olona tsy olina tsony ny amin'ny fahasoavan'Andriamanitra zay mbola hitenenany tsy miato amin'ny zanany hatramin'ny androany jereo tsara nefa raha mijery ny boky ny Luka ao amin'ny boky ny Luka ao de nanome ohatra Andriamanitra manomboka amin'ny andiny fahafito tsy haiko fahadimy fahenina manomboka amin'ny andiny fahadimy ao de voalaza ny tenin'Andriamanitra fa nandeha ny mpamafy nandeha ny voaka de nandeha namafy de hoy voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe sasany voafafy teny ambony tsilo sasany voafafy teny ambony vato lampy ny sasany voafafy tany amin'ny tany tsara ny sasany voafafy teny amoron-dalana hoy voalaza ny tenin'Andriamanitra ary ohatrakoatran'izany ny toe-pona zanak'Andriamanitra isaky ny mandray toroteny be de be ny zanak'Andriamanitra voafitapitaky ny devoly tadio tsara ry havana malala fa am'izao andro farany iainantsika zao ny tetikadin'ny satana de ny anaisotra isanandro ny teny efa nafafy tao anatinao tao ny tetikadin'ny devoly de ny mitsaingoka isanandro ireo toroteny efa nafafy tany anatin'ny fonao tany tadio tsara fa ny paikadin'ny satana am'izao andro farany zao de atonga ny zanak'Andriamanitra anankiray tsy olina toroteny zany tsy olina maky tenin'Andriamanitra zany tsy olina nogilana ny sofiny iaindro an'Andriamanitra amin'ny alalan'ireny mpanompon'ireny zany tetikadin'ny devoly zany milofo satana mitady ny fomba rehetra ny devoly mba hatonga ny zanak'Andriamanitra anankiray variana amin'ny zavatra hafa mba hatonga ny zanak'Andriamanitra anankiray misy ane na de ny famakiana baiboly ary misy zanak'Andriamanitra au lieu hoe tao anatin'ny confinement io tokony na vita vaky teny lava be tsy nomeny ny devoly fotoana mihitsy fa nomeny ny devoly asa zavatra hafa tsy de mahasoa ohatrany lalilany fotsiny fatany zany ny fotoanany misy fotoana jereo tsara hoe didioane rehefa mijery andreny ankizy mianatra reny ianao intelligent be izy intelligent be izy amin'ny resaka fianarana intelligent be ny olona sasany amin'ny resaka fitadiavam-bola ary na de mamaky boky ngeza matevina be ohatra zany ary misy fotoana tany amina dentiste anankiray zay de mijeriny rehefa mipetraka eo am'le salle d'attente eo ianao mahita karazana boky matevina be ohatra zany marobe de misy fotoana moa ianao mba mandray an'ireny na de tsy misy fantatrao ary ny ao anatiny par curiosité de maka am'ireny de mba mijery mamadibadika eo de kaky ianao hoe tony daholo zany ny anarana ary ny dokotera tsy dokotera ho azy zany ny dentiste tsy hoe io fa lasa dokotera ho azy ainy hatramin'ny fakanify kelinao madinika kely ny ozatra rehetrarehetra tokony hisorona anatiny ainy tanteraka io ary boky ohatry zany ny ateviny marobe zany no milahatra ao am'biraony misy olona de intelligent misy mpianatra jereo nge raha ianao fotsiny hoe ianao zao mety hoe mpianatra ve nijery an'ity na taminao mbola nianatra ny kahianao matevina be ohatra zany ny abetsahany kahianao fa rehefa mianatra ny reny ianao reny no ezahana ampidirinao anatin'ny atido reny no ezahana fitininao anatin'ny lohanao misy fotoana ianao mianatra an'iny tsy reraka zany fa rehefa tonga eo amin'ny hoe mamaky baiboly vao manomboka mandray fotsiny de efa mirojoiny ranomasony sasany vao manomboka mandray baiboly fotsiny de efa manomboka teatory vao manomboka mamaky baiboly fotsiny de efa manomboka marary ny loha manjavona ny maso ry havana malala tadio tsara fa paikadin'ny satana zany intelligent be ianao miresaka fianarana intelligent be ianao miresaka fitadiavam-bola miketriketrika be ny adoanao amin'ny resaka fitadiava-karena sy ny sisa maro samihafa mianatra ny tsy mianatra ny roa fa tsy mety vizany ianao fa rehefa manomboka eo amin'le zava-panahy anomboka any am'le tenin'Andriamanitra de iny tsy zakany devoly fa vizy zany ianao ataony teatory zany ataony tsy mahita tsony no maso ataony ohatrany lasa vizany zany ry havana malala mila dingantsika zany tetikadin'ny satana zany fa raha mijery an'ity boky Luka ty tsika de tadio tsara fa misy ny devoly mitsaingoka ny tenin'Andriamanitra tetikadin'ny devoly ny amafa zay rehetrarehetra efa voaray anao hatramin'izay ao anatin'ny fonao ao paikadin'ny satana am'izao andro farany zao ny mitsaingoka an'ireny rehetrarehetra reny zany misy ao any devoly manaisotra zay rehetrarehetra efa nafafy tany anatinao tany atonga anao tsy ino intsony atonga anao irorosaina am'izay atonga anao hitady lalakafa atonga anao tsy atoky atonga anao anadino ireo teny fampanantenana rehetra no men'Andriamanitra de daviny devoly esoriny zany atonga anao lasa tsy hifantoka tsony amin'Andriamanitra lasa adinonao hoe ianao ty anikay moa zanak'Andriamanitra enao tika moa zanaky ny teny fikasana enao tika moa no ampanantenan'Andriamanitra fa ho alaindray iverina indray Jesosy de andeha akanao de hitondranao any am'izay toerany de any am'izay misy azy no misy anao indraindray misy fotoana adinodinotsika zany fa ny zavatra hita am'ty zao tontolo zao ty indraindray no mameno ny fo zany indraindray no mameno ny ao anatitsika ao ry havana malala mila mailo ianao zanak'Andriamanitra
fa ao anatin'ny tenin'Andriamanitra io ary zany mahatonga isaky ny manatrika an'ireny fitaombavaka reny ianao misy tenin'Andriamanitra foana ao misy teny foana ampitondrain'Andriamanitra amin'ny mpanompony ao mba hahatonga anao ahafantatra ho velombelona indray ny finoana ao anatinao hahatonga anao tsy rosaina amin'ny zavatra izay nambaran'Andriamanitra mampatsiahy anao ny tenin'Andriamanitra fa nisy teny tahaka an'izao ane efa nomena anao mahakasika an'io olanao io misy teny tahaka an'izao ane efa votsitra ao anao mahakasika an'io zavatra trehanao io mahakasika an'io fiainanao io mahakasika an'io tanjonao io mila takaritsika zany mila fantaritsika zany ary zany mahatonga an'Andriamanitra tsy mitsahatra amin'ny teny ary zany mahatonga an'Andriamanitra mampirisika amin'ny mpanompony mitady ny fomba rehetra izarana izany tenin'Andriamanitra zany ho tonga eo amin'ny fiainanao jerevy tsara fa moa voalazany tenin'Andriamanitra manao hoe ndao tonga dia eo amin'ny 1:20 no jerentsika satria efa fantatrao ny tantara izao ny vaky ny teny amin'ny Lioka 4:1:20 eto mpamaram-pananana koa izao ny hevitry ny fanoarana ny vo dia ny tenin'Andriamanitra jereo tsara fa io vo afafy nataon'Andriamanitra ohatra io zany dia tsinona fa ny tenin'Andriamanitra ny vo dia ny tenin'Andriamanitra ireo teny amoron-dalana dia izay mandre nefa avy ny devoly ka manaisitra ny teny ao am-pony satria ny tenin'Andriamanitra raha afafy dia tsy afafy fotsiny eo amin'ny sofinao dia hoe samy miala zany na afafy any amin'ny tena afafy anatin'ny fon'ny olona anankiray ny baiboly manao hoe avy ny devoly ka manaisitra ny teny ao am-pony fandrao iny izy ka ovonjena fandrao hino izy ka ovonjena fantatry ny devoly tsara fa ao ambadiky ny fandrenesany zanak'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra dia misy famonjena ao ambadiky iny ary le famonjena resantsika eto tsy le famonjena hoe io enao fa mpanota be dia hoentinao any an-danitra tsy izay ihany fa na ny famonjenanao amin'ny olanao eto ambonin'ny tany famonjenanao amin'ny aretinao eto ambonin'ny tany famonjenanao amin'ny adinao eto ambonin'ny tany ao anatin'ny tenin'Andriamanitra avokoa zany le havana malala ao anatin'ny tenin'Andriamanitra avokoa fandrao ino izy ka ovonjena tady io tsara fa ao ambadiky ny finoana ny zavatra ambaran'Andriamanitra dia misy famonjena jereo tsara 7:10 ireo teny ambonin'ny vatolampy dia izay mandre sady mandray ny teny amin'ny hafaliana nefa tsy manapaka ireo fa mino vetivety ihany ko amin'izay andro isehon'ny fakapanahy dia miemotra izy misy indray mandre ny tenin'Andriamanitra dia falifaly ho ny voalazan'io baiboly io falifaly dia mandray an'le teny tena ohatry velombelona zany fanantenany ohatry ny tena eo ampandrenesana an'le tena izy mientanentany zany eo anatin'ny fony fa rehefa inzay mandalo ady kely indraindray misy tafitra mafimafy kely midona aminy indraindray misy zavatra sarosarotra kely lalovany dia ohatry ny adinony le teny fikasana ohatry ny adinony le zavatra efa nambara azy ohatry ny aisitra tanteraka tao anatin'ny fony tao no voalazan'ny baiboly amin'ny andron'ny fakapanahy dia lasa mihemotra izy lasa tsy mino intsony ny zavatra nambaran'Andriamanitra ohatry ny tsy matoko ny zavatra nambaran'Andriamanitra jereo tsara fa tadiavin'ny devoly zany fomba rehetrarehetra zany ahatonga ny teny tsy ho tafiditra tsara ny anatinao ohatry ny hoe mandray ihany ianao ohatry ny hoe maheno ihany ianao mety misy fotoana ozy zany fakapanahy ataon'ny devoly ane zany isan'ny mission an'ny devoly manamafy ny fon'ny olona misy fotoana efa misy tenin'Andriamanitra mivantana any aminao zao fa ny devoly manamafy fo ohatry ny vatolampy mafy ohatry ny vatolampy ny fo any ka tsy mety miditra mihitsy ny tenin'Andriamanitra sy zany koa ve de logika zany koa ve de mba marina zany ve tsy fampiresahana ny nareko dia zany foana misy olona re dia tena taka zany misy dia tena ohatry ny vatolampy mihitsy ny fony any ka na inona teny afafy eo aminy eo tsy mety mamaka ao anatin'izany misy fotoana izy falifaly ihany fa misy fotoana ho voalazany tenin'Andriamanitra mandray ny teny amin'ny fifaliana ohatry mitsikitsiky ihany izy eo ampianona azy ohatry mifalifaly ihany fa nzay rehefa mafimafy ny zavatra lasa miamafy ny fony lasa tsy mino izy ny zavatra nambaran'Andriamanitra aza mba mety olona tahaka zany ianao ka namafy ny fonao tsy ino ny zavatra nitsilan'Andriamanitra na namboarin'Andriamanitra na ananaran'Andriamanitra anao fa mety eza ho ahitsy sy amboary ny tenin'Andriamanitra ho voalazan'ny baiboly hoe sasany voafafy tany anatin'ny tsilo tany anatin'ny tsilo dia izay mandre fa nono mandeha izy dia voagejany fahihina sy ny arena ary mifafinaretany zao fiainany zao ka tsy mahavanom-bo le rehefa voafafy tany anatin'ny tsilo zany dia zao ireo olona tenen'ny mpanompon'Andriamanitra foana rehefa mitory tena izy hoe ohatry ny kristianina double face zany jerenao ny côté ilany izy ohatry ny tena kristianina fa rehefa jerenao hidiranao lalindalina amin'ny fiainany dia hitanao fa tahaka ny jentilisa ny baiboly manao hoe tena misy zavatra be da be eto amin'izao tontolo zao mampiahiahy azy misy zavatra be da be eto amin'izao tontolo zao mampirorosaina azy mampiodikodina azy tsy inontsony zavatra ambaran'Andriamanitra gejainy reny ny teny variana fafina retan'izao tontolo zao ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra ry havana malala aza tia izao tontolo zao zay ny resakitsika tamin'ny heriny fa izany izy tia an'izao tontolo zao ka mankafy an'izao tontolo zao dia tsy ao anatiny fitiavana indray
tsy zanak'Andriamanitra ianao raha mbola mankafy an'izao tontolo izao. Noariny baiboly mafimafy mihitsy ary hoe fa valon'Andriamanitra ny olona mankafy an'izao tontolo izao. Ka raha fiainana eto amin'izao tontolo izao no mataonao mavesa-danja, reny no mampitsiriritra anao, ny fafinaretany reny no mahaliana anao, dia tsisy plasy ny tenin'Andriamanitra ao anatinao. Satria ny tenin'Andriamanitra tsy maintsy andraranao, tsy ankafy an'izao tontolo izao. Sintona ny sainao ny tenin'Andriamanitra mba hisaina ny zavatra any ambony. Isintona ny fonao ny tenin'Andriamanitra mba hanomana ny mandrakizay anao. Ary zay no mahatonga andreo mifankahala foana ny resaka zava-panahy sy ny resaka zavatry ny nofo mifankahala. Mifanohitra hono ilazany Galatianina azy. Ty ampaheranao amin'ity androany ty. Aoka ny fonao lonaka tsara. Satria raha miteny ny tenin'Andriamanitra eto amin'ny farany eto dia hoy ny baiboly manao hoe fa izay mandreny fa ireo teny amin'ny tany tsara kosa dia izay mandreny teny amin'ny fo sady marina no tsara dia mitana azy ka mamoha amin'ny faharetana. Ny tanjon'Andriamanitra ry havana malala amin'ny teny izay afafy anao eto ampamararana ny fotoana dia ty teny anao an'izay. Ny tanjon'Andriamanitra dia ny ahatonga ny fonao lonaka tsara. Ka zay teny rehetra afafy ao amin'ny fiainanao dia tsy ho tonga teny fikasana fotsiny. Eny ny sofinao na mafinaritra ny sofinao no miaino azy na ohatrakotrany hoe mamelombelona ny fanahinao fotsiny dia tsisy nininona tsy izay ry havana malala. Fa ny tanjon'Andriamanitra amin'ny tenin'Andriamanitra lefany aminao dia ahatonga ny izy no azonao tsapaitanana ny vokany. Ahatonga nao atsapa fiovanana avy ao ambadika izany tenin'Andriamanitra izany. Izany ny tanjon'Andriamanitra ary ny rin'ny tompo dia zao ny fonao tonga tany tsara. Ho voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe mandray an'izany teny izany amin'ny fo sady marina no tsara. Ary izay fo marina tsara izay dia miazona na mitana ny teny izay afafy ao aminao ary tsy nahoelana ho aingana. Tsy avelan'izany teny izany tsy ambony fiainanao. Tsy avelan'izany teny izany tsy avokatra ianao. Tsy avelan'izany teny izany tsy hitatra ianao. Tsy avelan'izany teny izany tsy ho lasa lavitra ny fiainanao ry havana malala. Ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ny secret lehibe ahafahan'ny zanak'Andriamanitra mivelatra, mandeha lavitra. Raha mbola tianao mandeha lavidavitra kokoa, hiakatra ambonimbony kokoa no itoerana misy anao io. Mety hoerana ny tenin'Andriamanitra, meteza fehezin'ny tenin'Andriamanitra, meteza hiara-mandeha amin'ny tenin'Andriamanitra, meteza hoe ambany fitariany fanamasin'Andriamanitra sy ny teniny isanandro. Engane mirary raha mirary, mba tany lonaka amin'ny fonao. Ka ninona tenin'Andriamanitra afafy aminao dia ahasoanao avokoa izany rehetrarehetra izany. Hivavaka ho anao mba hitahin'Andriamanitra izany tenina afafy taminao izany, hitoetra lalina any anatinao any ane ka hanova zavatra lehibe sy zavatra be dia be eo amin'ny fiainanao. Hivavaka tsika. Mankasitraka anao tanteraka tompo malala ny amin'ny fotoana tanteraka teto tamin'ity anio ty. Zava-dehibe ny fotoana andrenesana ny teninao. Matoky izay fa zany teny izany ane Jesosy tsisy voafafy tany anaty tsilo, tsisy voafafy teny amoron-dalana ka hotsaingohan'ny voromanidina, tsisy voafafy teny ambony vato lampy ka sanatria hitrembona vetivety ihany dia avy eo tsisy nininona akory tompo. Fa mba ho anatin'ny fon'ny olona tsirairay avy ny amafazanao azy. Ary dia matoky fa amelona fanantenana lehibe eo amin'ny fiainana indray izany. Ahatonga anay Andriamanitra ho atanjaka satria isan'ny sakafom-panahy lehibe ahafahanay mandeha lavitra amin'ny fanomponanao ny teninao. Ary zanak'Andriamanitra tsy amin'ny sakafo ara-panahy izany dia mazava ho azy fa mora amin'ny devoly ny miremby azy. Andriamanitra matoky amin'ity anio ity hikasika ny fony tsirairay avy anenao, ampitraka sy ampaheran'izy ireo ary hiaro ny teny rehetra izay efa nafafy tany aminy anenao mba tsy ho azon'ny devoly kasiana, tsy hananany devoly fahefarana dia kely ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Eny ary tompoko izay ny fotoana andehanako taminao tamin'ity androany ity averiko indray mandeha hoe mitotsika ao anatin'ny fitoam-bavaka mbana fifadikanana izay rahantsika amin'ity alarobia ity moa dia mba hiaraka ao tsika indrindratsika eto amin'ny trois frères andrefana ambojanahary dia nisy ny tenin'Andriamanitra ifampisarana ao anatin'izany ihany koa tsy voatery ny tenin'Andriamanitra henonao eto amin'ny fahitalavitra akory no henonao eny ambony pilipitra fa misy teny foana manateny be dia be olazaina amintsika Andriamanitra matevina dia matevina ity baiboly ity ary ampy atsika eo amin'ny androm-piainantsika iray manontolo. Inona ny tiana tenenao anatin'izany rehetrarehetra izany manasanao izahay manana anjara misy sifa misy sia mba handreny feon'Andriamanitra ao anatin'ireny fotoana lehibe izay anokanantsika tena hiaonana amin'Andriamanitra ireny. Tsy afatak'izay ihany koa ny etsy amin'ny bypass ny bypass moa dia avy eto Andohamandritreza ianao no mandray ny bus makany Ambohimanambola ao alohaloha kely ao no misy an'ilay hoe association Mahasoa na ny bus 192 Ambohimanambola na ny bus I no andehananao dia afaka tonga amin'ny toerana io avokoa ao amin'ilay association Mahasoa no afatarany be sy ny maro azy fa amin'izao fotoana izao izy dia fotoana
fotoana anatanterantsika izay fotoam-bavaka lehibe mahafinaritra izay a manana anjara ao anatin'izany a voleo etaitandray any anatinao any a andao ndray iverina amin'ny azakazaka efa natao teo aloha aza isan'ny olona mijanona ianao rehefa tojo tanolemaka aza isan'ny olona mijanona ianao a rehefa hitanao hoe milamindamina ny zavatra rehetra sy ny zavatra misy a ary aza vela ihany koa aza manaiky ihany koa mba ho rebirebeny satana amin'ny zavatra foana eto amin'ity zao tontolo zao tia manana anjara ao anatin'izany fotoana lehibe izay anasana ianao zany madame Larissa Lidi andriary malala teto amin'ny fanolorana mankasitraka ny aina pero tetsy amin'ny lafiny ara teknika tahina Andriamanitra toko manangana kristianina matanjaka manangana kristianina matanjaka fandarana arahanao eto amin'ny fahitalavitry ny Amite TV rehefa fotoana toy izao andraisanao tenin'Andriamanitra ho mampampianarana lehibe amolavolanao atanjaka tsy angozozo mandra-piavin' Jesosy eny amin'ny raon'ny lanitra fa izay soratra rehetra nomeny mitsindry mandrin'Andriamanitra dia mahasoko ho fampianarana ho fandresen-dahatra ho fanitsiana izay diso ho fitaizana amin'ny fahamarinana manangana kristianina matanjaka atolotra sy tosainy madame Larissa Lidi randriary malala manangana kristianina matanjaka mitsangana